Ampifaliana mandrakariva no ionana anatin'izao fandarana izao a, izay akantsika sy hanovozantsika hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hanatanteraka izany tsika ka tompontsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompo tsara indrindra any an-danitra ao, fifaliana ho anay ny miantso ny anaranao sy mangataka indrindra ny fanatrehanao ho aminay ao anatin'izao fandarana izao zay hanovozana hery avy amin'ny teninao. Gaoka Tompo malalo ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy ary hanananay fifaliana sy toky izany fampitoeranao ny fanahy masinao aminay tsirairay avy izany. Koa dia miandrandra ny fanatrehanao zay Tompo malalo, fatononona sy angatahana amin'ny anaratsinao rery ihany vavaka. Amen. Ny fampaherezana zay horaisitsika dia ny teny napetraky Paoly ho an'ny Timoty. Timoty faharoa toko voalohany, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Ity teny ity dia mifono anatra, fampaherezana ary koa fampitomboana ny ara-panahy ho an'ny Timoty, ary izay endrika fampitomboana ny ara-panahy izay no mahafampaherezana azy tsara indrindra. Andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika na aim-pifatiny ianao, fa aoka ianao ho mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Mahafinaritra izany teny izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fikasany hamonjy antsika de efa voahomana tao hatry ny fony fahagola, ary izany fahasoavana, izany fitiavana izany dia nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy, ary izany fanomezana izany araky ny andininy fahasivy dia izany no namonjeny antsika, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany. Ny famonjena antsika dia tsy asantsika, fa raha asantsika manko ny famonjena dia lasa karama izany fa tsy fahasoavana intsony, fa fahasoavana ny famonjena antsika, maimaim-poana ny ampidiran'Andriamanitra antsika any an-danitra. Eo anatrehan'izany fikasan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra antsika izay mamonjy antsika izany, dia asehoany fa niaraka tamin'izany fahasoavana sy fiantsoana izany dia nanome zavatra anankitelo antsika koa izy. Reto le zavatra anankitelo ampombain'Andriamanitra ao amin'ny fahasoavany mba hatanteraka an'ilay famonjena. Voalohany, tsy fanahy osa fa fanahy mahery. Aoka zany ny kristianina indrindra efa mahatsiaro tena hoe nantsoina ao anatin'ny laharana, efa mahafantatra ny filazantsara, dia tsy ho kalosa eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra hanaraka ny marina. Ndraindray manko misy akanosana tafiditra ao anatin'ny tsirairay avy, ary ndraindray koa misy fahazarana tsy tiana ho ariana, fa mila manary reny fahazarana tsy mahomby
sy tsy mitaiza ho any an-danitra ireny isika. Ny overy dia tsy mila mandray fanapahan-kevitra fa manohy ny fiainana isan'andro fotsiny, tsy mila mandray fanapahan-kevitra. Ny andova ny fiaina ny reo zay tsy andova fiainana mandrakizay. Fa raha isan'lay handova fiainana mandrakizay kosa dia tsy maintsy misy fanapahan-kevitra entitra arahana ao anatin'ny tondrozodra ny fiainana mandrakizay. Ary izay no tenenin'ny Paoly eto hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery. Ny fanahy zany dia mitaona antsika ho amin'ny fanapahan-kevitra sy ny safidy ary ny sitrapo masina. Ka fanahy mahery no apetrak'Andriamanitra antsika. Misy zavatra maromaro azo efa-tenany eto amin'ity tany ity, fa ny zavatra iompana ny kristianina kosa dia ny zava-masina itaona azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary eo amin'io safidy io de mandrivotra ny fahazarana, ny fahalemena ihany koa misarika anao, ny namana ihany koa mitaona anao. Kanefa miteny ny apôstôly Paoly manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery. Rehefa tonga manko ny fotoana zay ihevian'i Jesosy Kristy de tsy afaka hitentsika manao hoe lay namako na hoe ny fianakaviako na ny fanambadiako, fa dia ny isam-batan'olona mihitsy no handray ny valonasana ary de tsy afaka hanilika ho amin'ny hafa isika. Zay zany no voalohany, nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika. Ity fanahy mahery ity zany de hoe manahoana ny tanjam-panahy ao amiko, manahoana ny fatran'ny finoana aty aratsika. Miresaka manokana an'ity finoana ity i Jaona. Raha ny filazantsara ny Jaona toko voalohany andininy faharoa amby folo de hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany. De manamafy izany izy any amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahadimy manao hoe fa ny fandresena enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy zay manana ny finoanan' Jesosy Kristy. Ary io finoanan' Jesosy Kristy io zany no azahoantsika manohatra an'izao tontolo izao. Fitaovam-piadiana avy any an-danitra ny finoana ary dia tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery, satria amin'ny finoanan' Jesosy de mandrava ny asan'ny devoly sy ny fakapanahy entiny izany finoana apetrany aty anatintsika izany. Ka aoka ary isika tsiraray avy ao anatin'izao hazakazaka ho any amin'ny fiainana mandrakizay izao mba hanana ny ity finoana matanjaka ity, finoana mahery, fanahy mahery omen'Andriamanitra antsika. Ny faharoa fitaovam-piadiana zay omen'ny lanitra antsika dia ny fitiavana. Dia ny azahoantsika mizara ny fitiavana izay nitiavan'i Jesosy ho antsika. Miteny izany fitiavana izany ny apôstôly Paoly raha miresaka ao amin'ny Koritianina voalohany, Koritianina faharoa toko fahadimy ary ny andininy fahaefatra amby folo sy ny fahadimy amby folo. Manahoana ny endriky ny fitiavana zay tokony hananana ao anatin'izao andro farany izao. Koritianina faharoa toko fahadimy, ny andininy fahaefatra amby folo sy ny fahadimy amby folo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao no hevitray, maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra, koa de maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny endriky ny fitiavana zay asehon'ny apôstôly Paoly eto de le fitiavana mamonjy izao tontolo izao, fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria
Ny tety kôntinanta mihitsy ny apôstôly Paoly nitory ny hery ny filazantsara, nitory ny fitiavan'i Jesosy, ary izay mpitiavana izay ihany koa dia omen'Andriamanitra izay mino azy, omen'Andriamanitra izay mian-tany aminy ka aokary ianao hifikitra am' Kristy mba ahazahoanao izany fitiavana izany. Ary dia milaza mihitsy moa ny apôstôly Paoly manao hoe mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, ianao zay manam-pofinaina dia aoka hanolotra ny tenanao am-pitiavana hitory izany filazantsara izany. Ny zavatra fahatelo ankoatran'ny finoana ny fitiavana dia ny fahononan-tena. Tao anatin'io fitorinan'ny filazantsara io dia betsaka ny ohatra omen'i Paoly ny amin'ny fahafoizan-tena izay anatiny. Raha mitanisa izany izy de eo amin'ny toko fahaefatra ny andininy fahafolo, hoy izy manao hoe: mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva ao amin'ny tena izahay mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zany lay fahononan-tena, ny fahononan-tena tsara indrindra dia ny fanehoana eo amin'ny tenantsika mety maty ny fiainan'i Jesosy velona. Hoy izy ny andininy faha iraika amby folo manao hoe: fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin' Jesosy. Zany ny fahafoizan-tena lehibe indrindra, zany ny fahononan-tena lehibe indrindra. Averiko indray lay teny: fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin' Jesosy mba hahaseho eo amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Engany hiseho eo amin'ny fiainanao, mibaribary eo amin'ny fiainako, eo amin'ny asako, eo am'izay ataoko, izany Jesosy Kristy nitondra famonjena izany. Miteny zany ny soratra masina hoe: tsy nomen'Andriamanitra isika vokatr'izay tsy fananantsika fanahy malemy izay, dia inona ary no atao? Ny andininy fahavalo: koa aza menatra ny ho vavolombelona ny tompontsika. Lay toetra telo sarobidy ireo zany no mahatonga an'lay fijoroana ho vavolombelona ary manaisitra ny henatra sy ny tahotra izay mangeja antsika. Ary dia aina sarobidy ho antsika izany. Koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika rehefa ao amintsika ny fahononan-tena, rehefa ao amintsika ny fitiavana, rehefa ao amintsika lay fanahy mahery, dia foana ho azy ny henatra ary misy ho azy ity fijoroana vavolombelona ity. Na dia lasa amin'ny fatorana na ho any an-tranomaizina aza ny Paoly ary de miteny amin'ny Timoty izy hoe: aza menatra ianao. Ary dia izany indrindra no herin'ny fahasoavana zay mitaona antsika. Ny apôstôly Jaona raha miresaka any amin'ny Apokalipsy dia mahita hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa ny devoly dia nidina eto am'ty zao tontolo zao ty amin'ny fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny, kely sisa ny fotoana ka mandrovy izy, hoy ny fiteny, ary de manapatra ny heriny reo fanandramana ny ainany nandritry ny 6,000 taona tamin'ny fandavonan'ny olombelona dia atotony ho am'izao taranaka misy antsika izao. Reo traikefa-paharatsiana zay nananany na mitany na mitany tamin'ny andron'ny Noa dia afindrany eto am'ty planeta tany ity koa. Reo zava-dratsin'ny Sodoma sy Gomora nandravana azy koa dia amporisihany mafy mba hitopona sy hanjaka azo vahany eto am'ty tany ity. Kanefa kosa ny mpanompon'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra tompon-dahany manokana
ka afaka mandresy izany ka hoy izy manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Koa dia raha vitsy ny voavonjy tamin'ny andron'ny Noa valo mianaka, vitsy ihany koa ny voavonjy tao amin'ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora, olona anankitelo monja, dia tsy tian'Andriamanitra ho very ianao am'izao fahatongavan'i Jesosy Kristy hamindra ny voavonjy ho any an-danitra izao fa mba ho isany. Koa dia manome sy mamatsy ireo toetra telo an' Jesosy ireo ho antsika izy. Ny tompony hitahantsika tsirairay avy. Amen. Mivavaka isika. Tsy mitsahatra misaotra anao zay Andriamanitra, fa na dia eo aza ny fanafian'ny Satana ary koa ny fanaparana hery avy amin'ilay ratsy handravana ity tany ity, dia manana zava-tsoa fahasoavana izay fikasana hatramin'izay tao amin'i Jesosy amonjenanay ianao. Ary izany dia ny fanahy mahery, ny fanahy masina zay omenao zay mino anao, ny fitiavana dia ny famonjena izao tontolo zao zay apetraka ao aty am-ponay izany. Misaotra Tompo malalo. Ary eo ka Tompo malalo, izany rehetra izany dia hitaizanay hahony tena ka hiaraka manjaka aminao izahay, hiara-hiasa aminao izahay, ary dia atao fitaovana sarobidy eo am-pelantananao ho famonjena ny hafa ihany koa. Mampahereza anay am'izany azakazaka izany, ary ao ka ny tananao mahery zay nitondrahanao any zanak'Israely nivoaka ny ranomasina mena no hitany tananao anay ihany koa mba ho tafavoaka am'izao fiainana sarotra izao. Tompo tsara indrindra an-danitra, mahatoky ny herinao izahay, mahatoky ny fitiavanao izahay, ary mahatoky ny fitantananao. Koa dia aoka Tompo malalo ho mpandresy noho ny fahasoavanao izahay tsirairay avy. Ny anaran-tsainao Jesosy Kristy, lay mpanjaka ho avy tsy ho ela no hanonana izany vavaka izany. Amen.